Salama daholo andao araorazana amitsika ny ako ny fampilezan-kevitra izay nataony Andriamatoa Rosy sy ny fanehoan-kevitra maromaro tao anatin'ny pejiny tao tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Raha tsy hivana moa dia avy tany ampitan-dranomasina i Rosy nanao fampisehoana tany ivelany tany na dia efa nikatoka ny fampilezan-kevitra zay izany dia tsy nahasakana an'izay seho nataony tany ivelany zay. Ka ireo no fakafakaina amitsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny nofantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino toraka izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any misisy tomba tao atagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampindreny isika fa apetrany tonga de vavany ndawary. Fantatsika tsara tamin'ny farafaran'ny herinandro iny fa nanao seho tany ivelany tany i Rosy izay kandidat solombavam-bahoaka ao boribory tany fahaefatra ao. Na dia efa nikatoka ny fampilezan-kevitra zay izany dia tsy nahasakana an'izay seho izay nitanterahany Rosy tany la Frantsa izay. Maromaro moa ireo mpanakanto malagasy no niara nanao an'izay seho zay tany Frantsa tany. Ka tena hita fa nahazo olona maro izy ireo nahitra izay seho nataon'izy ireo tany Frantsa izay ary izay moa dia seho efa fanaon'izy ireo foana matetika ka tamin'ity taona ity indray izy ireo no safidy ny ara-dalana hanatanteraka an'izay seho zay. Na dia tany la Frantsa aza i Rosy dia tsy nampitsahatra ny fampilezan-keviny izany fa ireo rehetra miaradia taminy dia niezaka foana nanao an'izay fampilezan-kevitra zay ary niezaka nitety an'ireo fokotany rehetra manerana ny boribory tany fahaefatra mba hanohizana an'izay fampilezan-kevitra ny kandidat izay sombavim-bahoaka an'izy ireo izay. Hita araka izany fa tena miray hina ary miray saina ireo rehetra miaradia amin'izay Andriamatoa Rosy zay raha ao boribory tany fahaefatra ao no asina resaka satria ny an'ny zareo dia ilay hoe ny anay Rosy dia izay tsy miala ao ambavan'izy ireo ary izay ihany koa ny ao ampon'izy ireo. Nandritra izay seho nataony Rosy tany Frantsa izay ary nandritra an'izay fandalovany tany Frantsa izay dia faly ny tenany satria ny fanena sy ny fankahita indray tamin'ireo izay efa namany efa taloha be ka izao indray izy ireo no ny fanena ary dia tsapa hatrany fa milay izany fanenana indray izany satria izy ireo moa zany dia ny sara toerana fa ny fo ny fankatia hatrany amin'ny mahampinamana izay. Mission accomplie pour les groupes Rosy. Rentrons à la base ho izy Rosy tao amin'ny pejiny tao. Feno loatra ny fo, feno loatra tokoa ho lazaina, feno loatra ny mémoire ny phone ka aleo hangina aloha ety ambony fiara ndeha handray avion hody ho izy hatrany. Sady misy zavatra andrasako kely amin'ny mpanohana sy ny tompony service de sécurité tao vao hiteny aho. Merci à tous, à bientôt. Bravo mes experts, vous avez assuré les jobs. Oui, Rosy. Oui, hatrany tena ny tao amin'ny pejiny tao. Balka Bossy andafy, Balgadou, merci aux fans de France et de Navarre. Au revoir et à bientôt. Izany ny paty ny Balka Bossy tany andafy ho izy. Vaovao ny anay Rosy, hafatra aleo hadio ny tokotaniny sy ny lalao ary ny règle de jeu dia milamina ny tany. Notoriany ny anay Rosy tany amin'ny CENI ny kandidat iray nanaovana solitena efa niofana rehetra tany amin'ny CENI ary nolavin'ny CENI izay fikasana ratsy zay. Naverina avy ireo membre ireo ary nomena avertissement i prix scolaire à merci CENI. Notoriana indray mandeha eny amin'ny cybercriminalité i septembre fa miverina manala baraka sy miteniteny fahatany momba eto amin'ny réseaux sociaux. Ilo ka efa nanamelohany fitsarana azy mitsamma izy sy Hirlala ary 2 millions d'ariary any fanjakana ary iray ariary ho an'ny Paoly. Mbola tsy voalohany izany, merci le tribunal. Mbola tsy niantso azy ny gendarmeria. Aleo hiteny farany eo ireo fa alefako lavidavitra kokoa ny misile. Ny anay Rosy raikitra indray tirianina tsy mitsahatra ny fanantenana, ny fanentanana hatramin'ny andro voalohany ny sokafa ny fampilezan-kevitra mandraky tiny androany. Fanontaniana, inona no mba vitany elahy teto? Valy ny tety tanàna ny ekipa ny 2 fokotany hananantsika bazy pitaridraha raha 5 ambin'ny folo
ary mpikambana mpanaradia dia maro. Mitety trandro ireo miaraka amin'ny flyers mamaly an'izany fanontaniana ndry donto fetsy izany. Dia ho avy koa ny manaraka ny anay Rosy vonina ary tsy mpilaiso na mpiady an-tsena na mpivarotra tanin'olona sy toerana anaty fanjakanao. Interpellation fanontaniana mila valina. Araky ny fangatahany ny septambra hanaporofona ny namelohan'ny fitsarana azy sy onitra na lamandy any fanjakana any amin'ny trésor public tokony alohany ary mbola tsy nalohany mandrakandroany. Araka ny publication atany dia indry alefako eto aminareo ny didy manameloka azy ho nanalabaraka sy namaflainga hanaratsiana ny tenako manokana sy ny amin'ny maha olomboafidy ny ambatako. Ho avy ny manaraka misaotra tompoko. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le responsable de la gendarmerie nationale et des services cybercriminalité Toubratsimandrava, Messieurs, Mesdames les ministres de la Justice, Madame les procureurs de la République, Monsieur le préfet, Monsieur le chef district du 4e arrondissement, veuillez trouver 6 juin une décondamnation définitive de Monsieur Jean-Rina Rafanmezantsou et Hirlala, son journaliste personnel, début d'une longue liste que je vous enverrai et rendrai publique suite à sa propos de demande sur Facebook. Veuillez agréer, Monsieur le responsable du pays, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Député de Madagascar Rasman Paul Bert, membre de la commission d'enquête sur le vol des terrains sur tous les territoires de la République malagasy. Raha arakin'izany voalaza izany dia mazava hatreto fa tena mbola tsy milamina i Andriamatoa Rosy sy ireo andaniny amin'ity raha ity ary mbola mihinjandroa ny tady satria hita miharihara amin'izao fanambarana nataony Rosy izao fa tena mbola ao anatiny ady tanteraka izy ireo amin'izany. Andrasantsika eto ny mety hoton'izay raha izay asa raha ahoana re. Nilaza ihany koa Rosy tao ampejiny tao nanao hoe iza ilay niteny teo hoe toa tsy manao propagandy manao ary mitety trano isanandro ny ekipanay tompoko fa tandindondoza ny 4e arrondissement tsy maintsy arovana anjatony izy no any anivontsika any. Fampielezan-kevitra ny isanandronay briefing sy toromarika maraina amin'ny fito sasany. Komba mandresy lahatra isan-tokantrano mitondra ny flyers manazava ny asa sy andraikitry ny député mandrapariva ny andro misoratra ao aby inona no mba vitany ialahteto ry député manana chef d'équipe folo isam-pokotany 230 ny anay Rosy ary manana ny mpanaradia azy hatramin'izay. Raha misy miteny hoe tsy hita mihitsy tsy manao sosialy dia tenenina hoe vakio ny page Facebook ny député nandritra ny naha député azy sy ny ady nataony fa ao ny pirofo misy daty sy soratra ao anatin'izay. Ambenana isaky ny borompifidianana ny vato alefa le retsy hoy Rosy. Midika arak'izany fa tena hita miharihary ny fahavonona ny sombam-bahoaka Rosy amin'ny firitsahan-kofidiany amin'ny mahasombam-bahoaka azy amin'ity taona ity ary nizaniza no hifaninana aminy ao amin'ny boriboritany fahefatra ao dia tsy mampaninina azy izany fa voninkiady izy raha toa ka mazava ny fitsipodalao ho isa hatrany. Izay arany masaka azona Rosy tompoko lasy tompoko vavy sotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadiny ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny novatsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny like ny vidéo antsika ary azadiny torokizany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy eto Matamatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.